manao clown tsika. Tsy mety. Dia fahamerabana rehetrarehetra tafavela soamantsara eto amin'ny chaîne YouTube misy fo ihany ity. Androany tsika dia hiresaka hanao andrana voalohany an'ireto borosy reto. Borosy avy amin'ny Juvia's Place ilay izy. Tena tsara kalitao tokoa raha ny fijery anazy somary tsara koa rehefa mitazona anazy tsy ohatran'ny hoe borosy mora zany fa manao anarany ny fomba fiasany. Dia raha liana ianao dia andao avy hatrany ary. Ok, ny anamboatsika anazy aloha dia asehoko anareo ilay borosy mbola ato anatin'ny fonosany mihitsy ilay izy. 7 reto ilay borosy hojerentsika androany dia rehefa 7 reto. Mbola ao anaty fonosany ilay izy tamin'ny volana Desambra no azoko tamin'ny volana Desambra no vidiko reto. Vaovao zany izy tia vao mamirapiratra. Betsaka ny olona no vao mahazo borosy dia tonga dia sasany aloha izay vao ampiasainy za tsy dia mpanao an'izay loatra hatramin'izay mihitsy nefa tsy mpanao an'izay dia tsy hanao an'izay zany androany. Fa reto no ampiasaintsika androany tsy mety tsy izy rehetrarehetra kory ary. Dia first impression ny andrana voalohany aloha tena malefaka be mihitsy ilay izy, tena malefaka be. Tena tiako be mihitsy, malefaka be ilay izy. Karazana borosy eo amin'ilay izy angamba ny asehoko anareo voalohany misy an'ity borosy fisaka ity foundation brush no hitsontranareo anazy fa tsy hanosorantsika fond de teint akory ilay izy fa foundation brush no hitsontranareo anazy. Dia ny anankiray J213 GD ray telo round buffer brush. Dia manarak'izay misy an'ny small complexion brush. Itony zany azo atao amin'ny concealer. Dia ny iray liquid foundation brush. Dia manarak'izay misy ny fan brush. Dia manarak'izay misy ny powder brush. Dia ny farany misy ny flat top perfecting brush. Dia araka ny hitanareo izany dia efa manome sosokevitra zany izy hoe ty ampiasaina amin'izao, ty ampiasaina amin'izao fa tsy izay no ataontsika androany fa ny efa zavatra fomba fanaoko no andeha ho ataontsika androany. Marihako fa efa misy primer, efa misy moisturizer ny tarehako dia tonga dia atombontsika amin'ny fond de teint zany ny fond de teint izay ho ampiasaintsika androany dia ilay mahazatra anareo Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Dia ny lokoko 220 natural beige. Dia ilay ity no ampiasaintsika anasorana an'ilay fond de teint top perfecting brush, flat top perfecting brush. Ity no ampiasaintsika. Dia misy koa an'ilay hoe liquid foundation brush. Ity no ampiasaiko amin'ny eto dia ity no ampiasaiko amin'ny takolaka ilany dia hitako eo izay itiavako azy. Alongany tonga dia asitsika resaka ny hoditro. Hitanareo amin'izao fa tena feno tasy dia feno tasy ny hoditro. Efa nanao posta, efa nanao filazana, efa nanao fanambarana momban'izay any tao amin'ny Instagram sy Facebook hoe tsy nikarakara ny tarehako nandritra ny fotoana maro dia izao vao miezaka mamerina indray. Dia izay ny antony. Tsy make up velively no nahatonga ny hoditro sala amin'izao fa tsy fikarakarana tarehy. Nefa zahako mpilaza anareo hoe karakarao io tarehy io na dia tsy manao make up ary. Dia marina mihitsy izay nolazaiko izay satria hitanareo amin'izao ny vokany.
Ilay flat top brush no mahazatra anahy kokoa, manavanana anahy kokoa. Sady tsy dia afaka manao boribory loatra amin'ity fa ohatrany somary mila sitositomina ilay izy. Somary ngeza loatra koa ilay izy raha ohatra ka atao fond de teint. Angamba ny bronzer raha mety kokoa amin'ity raha ohatra ka. Izay zany amin'iny a. Amin'izy roa aloha ny ankavanana ny tiako bebe kokoa sady tiako mahazatra anahy na dia borosy hafa raha ohatra zao ilay ELF sy fampiasako a dia borosy sahala amin'izao no fanosorako fond de teint. Hiditra amin'ny concealer tsika. Concealer izay ho ampiasaiko androany dia ity Morphe ity a. Dia ny lokony a dia C2.35. Tsy misy anarany ilay izy fa dia izay fotsiny. Dia izay zany no ataoko ambany masoko a. Fa naniko tsy nasiana make-up, nasiana manjamaso mihitsy ambany maso satria ho asiako an'ity. Tsy dia ilay hoditrako loatra no jerentsika fa ilay fomba fiasan'ilay borosy mazava ho azy. Ilay small complexion brush no ampiasaintsika. Tiako complexion brush ty. Tsy dia hoe malefaka be loatra ilay izy fa tsy misintona produit, tsy misitona ilay izy. Tsy ohatran'ny sponge misintona, mitroka ilay akora. Ok, izay aloha ny amin'iny a. Hodifiriko anti-infallible L'Oreal Makeup Extender ity aloha ilay izy a. Tsy dia tia mampiasa an'itony fan brush itony ako fa tsy manana borosy hafa intsony ako ankoatran'ilay buff brush sy ilay foundation brush sy ilay powder brush dia tsy maintsy ity ny ampiasaiko. Manao bronzeuse contouring tsika izany. Ny ampiasaiko dia mazava ho azy ilay BH Cosmetics this palette, contour palette. Alohan'izay aloha ka mila setevana ka ilay concealer fa saika adiniko. Mila setevana. Dia bon izy efa eto ihany tsika dia tonga dia hita mavomavo eto fotsiny ny ampiasaiko a. Jerevako ny fiasan'ity borosy ity indray. Tiako ty borosy ty, tiako. Mety ataoko fampiasa foana indray io rehefa tsisy an'ilay rehefa maloto ilay ELF. Vita izay dia hiditra amin'ny bronzer amin'izay tsika. Any ideas? Ohatrany tsara be izany. Tsara fiasa be ilay borosy tiako izany ohatrany. Ty borosy raha ity.
mahafinaritra zany. Ty fan brush ty tokony highlighter no ampiasaina aminy mazava ho azy fa mety be le izy rehefa anaovana contouring. Ny pomety ho ampiasaina dia ity avy amin'ny ELF ity ity ilay Modern Matte Metal dia izy ireny no ampiasaina ity no ampiasaintsika mba mitovitovy amin'ilay maso. Ity round buffer brush ity no andeha ho ampiasaiko manao clown tsika tsy mety. Dia masika be le izy tsy mety ty. Angalako borosy avy vetivety ry zareo fa tsy mety mihitsy le izy. Le highlighter nampiasaiko le avy amin'le ELF teo ihany dia teo ambonin'ilay pomety. Dia ity sisa zany tsy vao ampiasako ilay powder brush. Ampiasan'ity poudre ELF ity vetivety fotsiny HD powder sheer dia ataoko ambany maso. Jereva fotsiny fiasan'ity borosy ity raha misintona raha mamafa tsara ny tokony fafana izy na tsy. Malefaka tsara le izy. Tsy dia misy olana. Borosy iray sisa tsy vao ampiasako dia ilay foundation brush dia ina no ampiasaiko anaovako ny contouring ny oroko. Mafimafy tsara amin'ny tokony ho izy. Mety hoe manositra primer na manositra masque no ampiasaiko an'ity. Ok. Andeha misy lokomena dia hiverina aminareo eto hanome ny hevitro. Ok, izao ny fiafaran'ilay look rehefa nasiana lokomena, nampidinina ny volo sy ny sisa. Aleo ary omeko anareo ny hevitro momba an'ireto borosy fito reto. Aleo angamba ny tiako indrindra no lazaiko voalohany dia vovetsika midina. Ny telo tiako indrindra aloha mazava ho azy dia reto. Tiako be mihitsy nampiasa an'ilay fond de teint amin'ity no arina amin'ny ity ary mety hoe bronzer no ampiasaiko anazy amin'ny manaraka na blush. Dia ity zany tena tiako indrindra. Dia ity koa tena ohatrany nahagaga anahy fa tsy dia tia mampiasa itony fan brush itony. Izaho zao manana anankiray avy amin'ny Morphe tsy mbola nampiasaiko mihitsy ity ny voalohany fan brush nampiasaiko fa tena tiako. Tsy haiko aloha raha ohatra hoe angamba ny ampiasaiko anaovako highlighter izy amin'ny manaraka dia lazaiko anareo ihany hoe mbola tiako fa izy raha highlighter ny ampiasana anazy fa bronzer sy contouring tena tiako dia tiako mihitsy mampiasa izy ity. Ity indray concealer tena tsara be, tena tsy manino moa zany tena précis moa précis amin'ny teny malagasy. Marina tsara ny zavatra ataony. Tena tiako be mihitsy. Mety possible koa ity ny ampiasana amin'ny bronzer na ohatran'izany tsara. Ny roa manaraka tiako sa ny telo manaraka tiako. Reto roa reto manaraka tiako. Mahafinaritra anahy ihany ity fa tsy fond de teint no tiako ampiasana anazy fa mety hoe ampiasaiko lazaiko anareo bronzer no ampiasaiko anazy manaraka dia lazaiko anareo raha tiako raha bronzer no ampiasana anazy na tsy. Ity indray powder tsara be mihitsy le izy amin'ny powder. Mbola mila ataoko ampiasaiko manaraka ity fa tsy dia tena hoe tiako be loatra. Mety arany hoe pomety arany mety aminazy kokoa noho ny powder satria somary mbola mafimafy kely le izy fa tsy dia malefaka loatra ohatra ny powder brush fampiasako. Borosy fampiasa amina poudre zany. Dia ny tsy tiako indrindra angamba tonga dia fantatrareo ity.
ity ilay round buffer brush mafy be le izy zany hoe ohatrany kabuki brush ihany le izy ity moa zany tsy voalazako teo fa ity ko tsy de hitako zay ampiasana anazy raha tena marina tsy mampiasa concealer amitony ahako fond de teint ko tsy ampiasa fond de teint amity le izy fisaka fotsiny no tiako natao tamin'ny oriko de mety fa bon tsy de hoe milaiko be loatra ity tena tsy tiako maizina tsy tiako maizina fa ity tsy tiako indrindra tamin'izy rehetra rehetra ialako tsiny le voloko fa ohatra maneligela be anahako hita mihitsy hoe misy freeze le izy mety hoe fond de teint mety amity zay tena mety hoe fond de teint mety amity satria mitovitovy amity le izy fa ity fotsiny fisaka ity somary ngeza isa zany mahafinaritra mety anankiroa reto fond de teint angambany de lazaiko aminareo koa ny ohatra ka lasa tiako le izy raha ohatra ka fond de teint ampiasana aminazy fa tsy mety amin'ny pomety tsy mety amin'ny pomety tsy mety amin'ny pomety de ity lazaiko teo hoe amin'ny orona ny mety ampiasaiko ohatra manisy masque amin'ny tarehy na ohatran'izany na manisy primer ka tsy de ampiasa amin'ny tanako de ity no ampiasaiko fa mino fa masque no ampiasaiko an'ity fa ankoatran'izay tsy mampiasa zavatra otritiako amin'ny tarehako de zay zareo ny andrana voalohany mito Juvia's Placito ny kalitaon'ny packaging ny kalitaon'ny fonony le izy fotsiny de tena hoe luxe tsy haiko hoe haute gamme ve ny filazana azy amin'ny teny frantsay mihaja be zany mihaja be tena mihaja be le izy tiako be na ny lokony azany na ny lokony ary tena mahafinaritra be anahako mihitsy de tena tiako be mihitsy reto na ny mitazona anazy ary de ohatrany hoe zavatra marque zany na ohatra hoe tsy Huda Beauty sa ohatra zany ny kalitaony zany tena tsara tsy de lafo koa ny vidiny raha ny tadidiko anazy na hoe sa ny solde ny sale angambany tamin'izaho nividy anazy fa najanady zany arany tsara tena tiako be mihitsy de zay indray ara zany ny resakitsika androany misaotra betsaka anareo rehetra nijery mba resadresaka make-up indraindray ataontsika fa tsy voatery resaka vlog foana de misaotra betsaka anareo rehetra nijery aza dino ny mitafatafa amiko any amin'ny tambazotra sosialy rehetrarehetra any rehefa tsy ato amin'ny YouTube de any foana raha tianareo le olona tsara de aza dino mame like anazy de aza dino ihany koa ny misabonena misubscribe raha ohatra ka tsy mbola nataonao zany zay fa de veloma daholo dia manaraka indray